tantara nosoratany Razanabary Vangilalao Joséphine no atolotra nareo. Tantara na mitondray ny lohateny hoe fa iza marina izy. Ireto avy ireo anome ny tantara: Iary, Ioly, Niravo, Lanto, Livo, miaraka amin'ny Rakotsy sy Mozy. Tovy Razana Mamonjy no nandre feo, Anjary Liva no mianatotosa. Sy ny manodidina ary manirikirika an'ireo ravikazo sendrana mihitsy anaty tsy voadio amin'ny mpiandro fasana anie izany. Dia io indray fa mametraka an'ilay voninkazo eo ambony, ataony eo afovoany tsara ary manala solomaso izy izany. Mijoro sy miondrika izy. Mino aho angamba fa mivavaka izy ka. Vita angamba ny vavaka fa mitraka izy dia mandinika kely ndray soratra eo amin'ny vato. Lasa ny eritreritra mafy. Avy eo dia mijerijery mitoditodika. So afatako natao ambadika ity lamba mbaravarankely ity ka tsy hitany. Iny fa lasa nivoaka ny vavahady vy lehibe dia niana varadava ary te mandray taksi ery amin'ny sampanana lavitra ery. Zipo volon-tsokola indray nitazako nanovany androany iny ka, miaraka amin'ny akanjo ba fotsy ambony. Ny kiraro aloha tsy tazako fa lavitra loatra. Asa inona indray ireny fitafiana nanovany amin'ny herinandro e? Afaka roa na telo andro zao dia ho tonga indray le madama anankiray efa lehibebe nomeko anarana hoe madama be, anatitra voninkazo eo koa. Sy andeha aleto fa variana mitazana ny hafa manao ny adidiny amin'ny avany maty eto fotsiny ka. Elsa, ahoana izay roneny? Iaraka kely any satonay sika mianaka raha pitso sabotsy miomana maraina. Satonay? Ho any amin'ny tontine berta ve? Ie, hitsidika azy ahy. Fa nga marary izy? Tsy marary izy fa misy zavatra tiako anontaniana azy maika. Ay, eny ary? Andeha lamasina sika. Eny roneny Zany Jacques tia miantso ity. Allô? Allô Elisa? Ie, manao ny Jacques? Salama tsara fa ianao manao ka? Salama ka. Fa inona ny antsoinao Saika anontany aho hoe afaka ve ianao raha pitso sabotsy maraina hiaraka amiko any biblioteka? Izany hoe misy dosie ho jereko any. Way, tena tsy afaka ary Jacques. Fa ahoana? Vao eo mihitsy ny teny tamiko fa andeha ho any satonay izay. Satonay? Aninona any? Hitsidika ilay nenitoanay hono. Ay, tsy maninona ary. Fa maninona raha latsinainy? Amin'izay malalaka tsara. Eny ary, aloha latsinainy izany. Mialatsiny.
hitanao ihany izy manan-kile mihitsy afaka manderiry lavitra ko. Fantatro tsara ka. Tsisy tsiny veloma ary. Veloma Jacques. Inona moa zany ny programa fa tsy akaina tory fotsiny atao trano raha pitso-sapotsy tontolo. Ny alahady indray mivavaka. Nio dia efa hanao bazary amin'izay mijeny, amin'izay tsy mivoaboaka tsonika. Telo tolakandro sahady ve? Andray. Dia tena natory fotsiny tokoa zany androany maraina tontolo. Lalina zany marina. Ary mitady ho avy ve zany oran'izany? Toa mahaloka be ny andro. Tena ho avy mihitsy tika. Misy fiara mijanona zany. Ohatray. Le madama be ty tongo tiako. Amangy fasana toy ny fanomiko. Miaraka amin'ny fiara tsara tarehy ny W mainty. Hita aloha fa tena olona manan-karena mihitsy ty madama ty. Ary soferany ary ve sa vadiny ty lehilahy mitondra ny fiara miaraka amin'ny lavitika. Nefa raha vadiny ve dia tsy hidina hiaraka aminy fa hijanona ety ivelany. Ny akanjon'le madama be aloha dia mbola mainty foana. Hatramin'ny satroka koa ny ara. Mahagaga nefa dia efa taona latsaka izay mipetrahako teto. Ary efa teo io fasana fa tsy mbola nahita olona nalevina tao aho. Nefa ny ety madama ty dia mbola misaona be foana ve hatramin'izao e. Tsy mba ohatran'ilay anankiray. Mitondra bokehana voninkazo tsara tarehy ny tanana izy dia mandroso moramora manatona ny fasana. Dia jereo fa mitsatoka mibanjina n'ilay voninkazo naterin'ilay madama kely tamin'ny larobia. Hita tena sosotra sy gaga ny fihetsin'izany a. Ohatray marina. Tena tosiny tsy nanana ny andra tery amin'ny sisy-pasana tery ilay voninkazon'olona. Lalina zany. Ary ny azy indray no napetrany teo. Eny e, toy izany foana no ataony madama isaky ny tonga eto izy ka. Andeha isotro rano aloha fa mangetahita be ka. Ohatray. Lasaka izy teo ka. Ay mbola io ka. Ary maninona izy zany? Ay mitomany ray. Izy aloha tsy mba mivavaka toy n'ilay madama kely ray fa mifokofoko mitomany ao anaty mosarany io ny azy no tony. Hitako toa saoriana ihany le sofera mijery azy sy miandry azy ety amin'ny arabe ety. Iny falasa. Jery fa vohain'le sofera ny varavaran'ny fiara dia miakatra le madama be. Reny falasa. Karazan'olona miavina be sady tia manambony ty madama be ty. Ary ny mahagaga dia tsy nety hifanendry eo amin'ny fasana eo mihitsy izy sy le madama ray iny. Lasa tiloandro ny anankiray vao tonga ny ray. Ny ray matetika alarobia ary ny ray asabotsy.
Robera, ahoana omeo ankely angeny fanafodiko azafady dia mba se vitondrany Louise au glacé kely any an-dakozia ahako. ay tiare iny Sotra. ahoana Liliana fa maninona ho ianao raha tsy mandeha eny amin'ny fasana eny intsony Fa nahoana Robera? ohatra ny tsy mety aminao ny fakanisana eny ka aiza ve ka isaky ny tonga eny zao ianao dia mitomany foana tonga avany dia marary dia mihetsika ny aretim-po. Tsy maintsy mandeha makany mitsidika andreo olona mamiko sy manatitra voninkazo aho Robera. Ireo olona mamiko izay foana no verinao. Izy moa tsy mananavana maty ny olona rehetra maminy daholo ny azy reny fa indroa na in-telo isan-taona izy no mitsidika ny fasana. Ny an'ny sasany azy indray mandeha isaky ny fetiny maty ihany fa ny anao dia tena efa isan-kerinandro makany foana ianao Liliana ko. Ka izay no mba tiako Robera. Izay no didy farany ataoko amin'izy ireo. Ka izao koa anie tsy fantatrao akory na milevinao Betty na tsy. Ianao ihany nilaza fa tsy hita izy. Raha araka ny fitantaran'ireo olona sasany dia hoe tafasaraka izy sy ny dadany teo amin'ny aéroport fa nijanona niaraka tamin'ilay mpanampy indray Betty. Nefa tsy mari-potitra aloha ilay resaka mety niara-nipoaka tao an-datin'ilay fiaramanidina ho an'i New York ihany izy mianaka. Izay indray ka tsy misy profo anie milaza an'izany Liliana. Ka tsy hita popoka angeny na leanisy ilay mpanampy ka aiza fotsiny ary be dia be ny faty hita tao anaty avion. Ny sasany azy efa potika tsy nisy nalalana azy intsony. Tanao izay zao anao dia tomany indray ka izay indrindra mantsy mety fatin'ny zanak'olon-kafa no naondrana niaraka tamin'ny fatin'ny Damien taty Lyon. Samy vaingy ny isan'ny mpandeha tao anaty fiaramanidina tamin'io maty daholo. Fantatro re izany Robera. Ankizy ny enina tamin'ireo 3 lahy kely ary 3 vavy kely ny roa tamin'ireo mitovitovy taona tamin'ny Betty. Ie, hita tao anaty bagazin'ny Damien sary bakolin'ny Betty. Izany ary Tsy misaraka amin'ny mihitsy nefa iny asanao Liliana fitiavako anao rahavavy no itenenako an'izany tena marina moa Ka ianao ange Robera tsy nahita ianao tsy teto toerana tamin'ireny fa tany Japon. Ary mba ataovy eo amin'ny toeranao raha inoela kely zanakao iny maty sanatria izany tsy hita fatotra an'izao Betty keliko izao. Eno ahy ekeko anie izany ny atahorako mantsy dia sao dia iverenany aretiny indray ianao ka asa angama izay azo izay vao tena anambaka ny aina raha misy ireo sitaraka ny tenin'ny dokotera reny ary ianao efa antaonany maro ny tsabo tena tany Genève foanako. Tsy maninona re rehefa izay koa no lahatra so anjarako re Robera. Amin'izay aho mba mihaona amin'ireo vady aman-janako. Eno ahy Fa ny tena mahasorena koa nge dia io olona manatitra voninkazo lava eo amin'ny fasana io iza maro ny olona io lehilahy sa vehivavy ary iny ny Damien tsisy fianakaviany fantatro mihitsy nge eto asa ka mety olona mahafantatra azy angamba na namany ka aiza moa no alalanao an'izany raha olona vatany fotsiny tsy hanatitra voninkazo ho azy isan-kerinandro toy izao ataoko izao re Robera. Tsy maintsy olona akaiky ny fono matomanao an'izao. Inona ny tianao lazainy Minao fa vehivavy manatitra voninkazo ho azy io ary mety sakaizany mihitsy angamba. Mety hamonjy an'io vehivavy io tany New York izy ny voan'ny accident tampoka. Anao inona fotsiny any New York ary izy any Canada any Montréal angeny tokony alehany ny fahalalako azy anao vizity momba ny asany dia mba hoe aka vakansa kely 10 andro izy telo mianaka. Indraindray le anao ilay fanahina sy tsy fahatokisana lavany Damien fa naninona nefa ianao no tsy nandeha nanaraka azy koa tamin'ireny ataoko ty fanaonao ihany izany ko. Salama loatra re tamin'ireny tsy nahazaka avion dia tafajanona teto Frantsa. Betty no nitomany anaraka andrainy. Izy moa tsy mahafoy azy dia voatery nandeha koa Edwige mpitaiza azy. Louise no nijanona tamiko. Amboary mihitsy aloha ty sainao ty fa tsy mety marina Liliana tena tsy mety ka. Robera, tiako fantatra hoe iza maro ny olona manatitra voninkazo io ka amin'ny fomba ahoana tsy afaka hiandry eny amin'ny fasana isan'andro mbola 530 kilometatra miala eto Val-d'Or no misy ny cimetière. Tsy izany angeny tiako ataonao fa ahoana re ahoana manaova ianao ankety mangingina eo amin'ny manodidina eo. Misy trano vitsivitsy ireo ampitatsimon'ny cimetière ireo. Mety mahita na mahafantatra io olona io mponina io. Tena tsy Robera, miangavy anao re raha mbola nataonao ho anabavinao ihany koa.
Indray ary tena tsy lahitra mihitsy mantsy anao fa rehefa izay dia izay a. Tena manahirana mihitsy ny miaraka amin'ny Eliana ity ka tsy hijanona izy ary tsy andro mihitsy ny sainy raha tsy fantany indray so izay. Raika tapisaka sy manitsakitsaka azy da nefa avelona da miara teo moa mahery ny voyage. Esy indraindray a leo ihany nefa koa malahelo azy amin'ny mahanabaviko tokana azy. Tsisy afa-tsy izay menada tokoa mantsy. Za mba mananjanaka menada fa izy nanana afa-tsy be ty ary tena sahirana vao nanana azy. Efa natsena ty ihany fa andeha hanatitra voninkazo e. Sady efa akaiky eto. Tsy mila mandray taxi fa andeha bus. Amin'ny voalohandohan'ny Novambra fety amin'ny maty kosa no anaterako voninkazo farany aty amin'ny fasan'ny Damien dia tsy maintsy mandeha mody à Marseille. Efa tonga koa Frédéric amin'izay. Stéphanie koa mody eo avy any amin'ny bebe amin'ny fahasalama tsara izy. Dia mpitandray buseria. Clara? Amy, bonjour. Fa maninona ty koa? Miakara aloha dia atao anaty fiara miresaka e. Efa ho feu vert ty. Bonjour aloha e. Manahoana ho a? Salama tsara? Tsy nanapo ahitandria ty koa. Hitsidika ny tantinanay aho dia hiverina any Marseille amin'ny herin'ny androany. Fa ndry maninona ty koa e. Dia atao ino ty bokena voninkazo tsara tarehy ty? Atao cadeau? Ho ateriko eny amin'ny fasany ty e. Eny amin'ny cimetière Saint-Laurent eny Caluire. Fa fasan'iza no eny? Anatahako. Anatahandry? Anatahandry iza koky? Mbola lavalava kely ny tantara e. Fa za zao hoany ny antondiako. Ndry koa mety maimaika. Tsy dia maika loatra fa afaka manatitra ndry eny e. Ay, misaotra mialoky a. Fa ny amindry ty aloha ahoana e. Nareo Jean Paul? Divorcé tanteraka. Marina ve? Eny akia. Tsy avitra tsony aminay e. Dia aizy Cédric zanakareo? Aty amiko izy. Any Marseille amin'le ravaviko izy zao aloha fa za tsy any. Nodidina mantsy tantine Angèle dia izay no nandehanako aty mikarakara azy e. Ay ve? Ie. Efa tsy maninona izy ka efa nivoaka hôpitaly dia andeha hody amin'izay aloha fa efa 10 andro izay nivoaka. Sady hiditra hiasa koa kia. Zany ve? Ie. Mahaditra kia Jean Paul. Izay ny tena marina e. Hitandry andry ny nataony reniko. Eny aloha e. Nefa Cédric mampalahelo. Tena tsisy vahaolana tsony e. Raha tsy izany no leferiko ihany. Le tovavy niaraka tamin'ny mihitsy angeny tonga tao amiko e. Sady efa bevoka be. Ie. Efa bevoka efa bolana le zanak'olona. Sady hitako tena tian'ny Jean Paul izy a. Moa izy koa vao fitaka. Tsy nalala fa efa manambady amanjanaka Jean Paul. Izandray aza nakahery azy satria vao fito amby 20 taona angely kalakely. Tena raharaha koa zany a. Eny, atao ahoana moa kia. Makahery andrika iza. Courage a. Saotra kia. Fa hoe anadahandry iza tsara hoe ty maty aty Lyon naterana voninkazo. Tonga sika fa rehefa avy eo manazava azy amindria e. Ty le fasana. Hidray araka amiko ndry sa zany eo? Raha tsy mampanina ndry dia aleo hiandry ato anaty fiara e. Ohatra ny somary matahotra fasana izay aho mantsiko. Sady jereo reto vavahady vy be. Andray, ndry ty koa mampome e. Ka zao natao hoe cimetièrako. Eny e, andraso eo ary aho vetivety e. Fa iza foana ary ny olona manatitra voninkazo eto dia manisaka an'ilay aty amin'ny sisiny be aty toy izao e.
Mahagaga? Maninona raha samy alahatra eto fotsiny dia vita. Sa mety olo-patatra tamiay ve? Fianakaviana avy amin'iray ny angamba? Dia inona ny antony anaovana an'izao ka? Tsy mazava amiko. Saleo aloha tonga dia apetraka eto ambanimbany eto ity voninkazo ity e. So manelingelina ny hafa. Zay. Ary aleo hivavaka kely. Kila anadahako a. Fa ahoana e, tena gaga. Ny fahalalako andika izao dia hoe vavitokana e. Manana da anankiray iray reny amiko akia. Damien Stevenson no anarany. Miara-mipetraka sy nitezain'ireny miaraka ihany izay menada. Mandrapatonga teo amin'ny 27 taonany. 9 taona tamin'izay satria 10 taona ny elanelanay da. Zanako maman tamin'ilay vadiny faharoa. Ay ve, tena mbola tsy henoko izany tantara izany a. Satria mbola tsy nitantaraiko andry. Tsy niona ntsony mihitsy koa izay da e. Zany ve? Ie, tafasaraka izay. Rehefa feno 12 taona araka nilazaiko andry teo. Damien dia nalain'iray ny George Stevenson atao an-tranonay. Le ingénieur industriel malaza be? Ie, malaza sady manan-karena be tokoa ny ray ny Damien. Dia nanaraka azy izy? Nanaraka azy tany États-Unis izy. Anohy fianarana ingénieur ihany koa. Taratasy sisa nalefa tato aoriana mba mifandraisanay kia. Rehefa tafita ingénieur Damien dia mivezivezy be. Nitety tamin'ny maro ohatran'ireny e. Tsy tatorasy mihitsy. Tsy fantatra hoe nanambady na tsy. Tsy nanoratra tsony ve? Tsy nanoratra tsony. Tsy niantso taroby tsony koa. Izy tsy tadresy, ny telefoniny koa angamba niova na avery, tsy fantatra tsony e. Anka tsy mba nanatrika ny nahafatesana sy ny nandevenina andreninay akory izy. Nalahelo ery maman, ary nalahelo tamin'ilay iray nitondra azy. Ary eti-pony nahafaty azy e. Draiky tena mampalahelo izany. Dia namidy maman ny trano nipetrahany teto Lyon fa mifindra tamin'ny Marseille izahay mipetraka. Trano dadako niteraka any any ary tany izy maty. Fa ahoana aloha no nahafantaran'jio hoe maty Damien ary milevina aty amin'ny cimetière Saint-Laurent e. Olona sendra tafaraka tamiko teny ambonin'ny fiaran-dalamby 2 volana lasa izay no nahenoko fa hoe efa maty 12 taona lasa izay ilay ingénieur industriel Damien Stevenson, zanak'i George Stevenson. Ary efa nody eto France amin'ny fatany, milevina ao amin'ny cimetière Saint-Laurent Lyon. Olona avy any Boston io olona io. Nanomboka teo dia nataoko antotra rano fitadiavana amin'ny fasany. Niakatra teto Lyon avy amin'ny Marseille. Ray volana sy tapany izay ary namatana teny amin'ilay kozina maman 7 km miala eto. Dia izao hitako izao saingy fasana sisa Remia. 30 taona mahery izany no sarahanay mianata. Voninkazo sisa nateriko e. Okaki izay Tsy nananata afa-tsy izy a. Rosary fahiny mbola voatahiry koa sisa fa tsy arovana. Dia nitantara-pasazanay. Mbola teo akona maman. Ary tamin'ny lozam-piaramanidina koa inge hono Damien. Mipoaka hono fiaramanidina nitondra azy ho any États-Unis raha iny efa hipetraka eo amin'ny seranany iny mihitsy. Zany ve? Ie. Fa aveza hono izy? Dia tsy fantatro mihitsy e. Ilay olona koa tsy dia nalala. Tena mampalahelo koa izany a. Zava-doza mihitsy. Izay no tena mampieritreritra ahy. Tonga avy aty aho izao vao hanao ankety. Fa nahoana hono eto amin'ny cimetière Saint-Laurent nalefiny e? Dia tsy haiko e. Asa no ilay hoe izahay mipetraka teto Lyon angamba. Taiza tokoa moa? Teto Kalura mihitsy. 4 kilometra miatsinanana eto ilay trano maman namidana. Ay ve? Ie. Dia ahoana izany ny programandry e? Mbola hijanona elaela eto sa? Amin'ny 2 novambra fety maty sisa naterako voninkazo farany eto dia tsy maintsy mody any Marseille amin'izay aho. Zany hoe mbola misy 2 volana latsaka eo izany.
Ry zany ody amin'ny herin'ny androany tsy maintsy saika mba hampitondra taratasy andriky aso tonga alohako ao ihany Frederika. fa lasa izy Londres dia apetraka indry ao amin'ny boîte postale any fotsiny ilay izy dia tsy maintsy hitanao rehefa maka courrier izy. Tsy maninona omendry Roviny ilay taratasy leo amin'ny samedi amin'ny 2 dia aiza nefa no atandry ahy sa omeko andrina adresin'ilay tantinanay tsy maintsy metsena ihany amin'io dia eo amin'ilay toerana mifankahitantsika sandrita eo iny ihany ny fotoana. fa i Stefanie koa moa zany tsy ao an-tranonareo any amin'ny bebe any iny mody rehefa tsy ao ohatr'izao ahy. okiare mandram-piona re mandram-piona kia dia izay misaotra mialoha. dia nanao aloha ny fitsangatsanganana tany Satona izany ka nitsangatsangana inona moa fa tsy nijery an'ilay nenitoanenina le tany Toto Berta. raha vavindreninareo nga moa izay Ie toa ohatr'izay kozinina angamba ahoana vavanareo ve dia tsy fantatrao efa ela tsy miona koa izay sy nena nge toa voangakaingana ihany no tonga teto 5 taona raha nisy fataiza foana tamin'ny Paris. Paris Ie mbola kely any narary tany neny dia nitsabo tena tandry tao amin'ny hôpitaly Préorat tao Melun dia 20 kilometatra na tsy ville parisienne. fantatro tsara ny hôpitaly Préorat ka hôpitaly psikiatrika eny fitsaboana retin-tsaina anao. Ie fa hono fa naninona ny renonao nitsaboana tany anga Vertadide historien lozam-piarakodia azo azy izany ange navoan'iny tongony iny dia lasa nanankilematra amin'izao. Nitaingina fiara sa voadona teny an-dalana ka voadona teny an-dalana raha andeha pitany arabe iny izy ny tantanahy zany ve tao amin'ny lohany voadona mafy dia ny tongony izany hoe tokony tsy voa ihany izy fa niaro ao no tena navoa azy voatelo taona tamin'izany ny raisiny dia natsipy ny lavitra rehefa hitany fa tsy afaka hiala ilay fiara efa tena akaiky izay. Izy kosa asa ny asa saina be nga dia taitra tampoka efa 10 taona tateo aoriana izy ange vao nitantara izany tamiko efa niverina zany ny fitadidiany efa niverimberina izay no nahatonga anay ho teto Lyon eto ny tanindrazana sy misy ny fianakaviana any Satona ihany daholo. Ary tantiny Berta ry tantiny Berta sy ireo zanany ihany ny fantatro. Ary ny dadanao ka tena tsy fantatro mihitsy mbola tena kely any ny lozany ozy neny ka nany aniarana azy ve dia tsy fantatro izany hoe monsieur Grégoire zany ka hono dia ny reninao foana zany no nitaizanao hatramin'izay izy rery foana nitaiza sy niezaka nampita tamin'ny fianarany no izy manankilemina nefa dia izao dia tsy tafitafiry izao izay olona tsy dia manana na zany aza nefa miezaka mianatra rery ihany ahy fa teanao an'io assistante commerciale io mantsy manatona biblioteka manao cours par correspondance sy ny sisa ka tao amin'ny biblioteka mihitsy no nahitako ny voalohany herintaona lasa izay ie fa hono momba anao indray kosa izao no tiako anontaniana aiza ireo ray aman-dreninao ny reniko aloha maty teo mpiterahanahy indray dia ny raiky indray vao efa taona sy tapany izay no nahafaty azy izany hoe mahery mifoka sigara be loatra izy dia voan'ny kansera tamin'ny avokavoka vao maty 10 volana izy dia mifindra teto ve 20 taona moa Jacques izao dia mbola tsy mieritreritra ny anambady ve tena mbola tsy amin'izany mihitsy aloha ny saiko izao fa ahoana tianao mipetra-drery lavako ka tena mety amiko mihitsy izao ka hatreto aloha sady tsy afaka manampy ianao amin'ny vola mikoronao koa ninge za raha manambady io ary ny vadiko ve dia anaiky an'izany ka izay aloha ianao aza angamba izao no mety anambady alohako satria nahoana satria anao tovaviko nga tena tsy anambady izany mihitsy izy nazaka ny reniko ka ianao miteny an'izany fa rehefa tonga ny anjaranao tsy maintsy lasa foana ianao anjara mbola nambadiky ny bongy izany angaho manofo printsy sara tare avy lavitra tonga akazy amin'ny kalesy volamena ho ny ty zato elizavako printsy avy any ambadiky ny bonga za kosa ka asa izy mahalalako za mahatra toy izao ve saingy tsy mahasaka anatsy amin'ny nofo-trano lehibe sy tsara ary arena be nefa izany entoka-pedalana andreniko sy azoko mamaly babena azy ndry tena misento aho marina tany
andre moa raha so manofy atoandro loatra ka ho mafy be ny fifoazana avy eo a. Araka ny efa manofy azy ve moa tsy toetra nofy azy izany na dia efa mifo azy. Saingy tsy nofy atoandro ilay izy fa nofiko miverimberina isan-kalina matetika tato ato. Zany aza adinao raha rehefa tonga any amin'ny lampasoanao ianao e, mba tsy hainao amin'ilay kalesy volamena rehefa tonga mitsidika. Tsy adinoko ianao fa aza matao izay mihitsy ka. Ianao indray ve fa tonga aloha tsika e. Inona no jerenao ato amin'ny biblioteka? Dosie momba ny asako e, resaka momba ny tontolo iainana. Ndao ary androso e. Ndao ary. Ohatry ny hafahafa izy hatramin'ny firenena any ambanivohitra, tsy toy ny teo aloha. Toa lasa tsy miteniteny firy, miasa saina lava ary mandinidinika matetika rehefa tsy mijery azy Ary inona koa ary ny ato amin'ny famalinisy Tontine Berthe, ilay izay tany iny. Tena henoko ny famaly be mihitsy mantsy ry zareo fa nangina tampoka izy raha vao nandria tonga. Mahagaga. Zary Clara, tsy efa ho adin'iray latsaka kafe fa miveny ny andrasako teto. Sa ve adino ilay fotoana e? Mino aho fa tsy adinony fa misy antony mihitsy ka. Dia inona re izany no ataoko e? Za tsy mahita izay misy azy akory nefaniko. Sa sao dia mba lasa eny amin'ilay fasana vetivety ary. Tena efa mitelo latsaka fahatelo ny zaoko. Ty ilay fasana ary oatra misy fiara mijanona eo amin'ny sisin-dalana io BMW maintimainty. Andraso ajanoko eto aorian'indriny eto ny fiarako dia hojereko raha ao anatiny ao izy hoe misy fiara mijanona eo aorian'ny fiarako. Olona hitsidika fasana koa angamba. Ndre tovavy ty tamin'ity. Iny izy fa midina amin'ny vavahady dia mandroso moramora izy ary toa mijerijery. Misy vehivavy mijoro eo alohan'ilay fasana io ary toa ohatran'ny mitomany. Ndry toa misalasala ilay tovavy sady mijanona nahita ny Eliana. Ary sao dia mba ity kosa ilay mpanatitra voninkazo anankiray nefa toa tsy mitondra voninkazo ny an-tanany akory izy. Tena tsy Clara io ka. Io izy fa mierika. Oe, tena hitany ohatran'ny toa gagagaga izy sady taitra. Iza koa ary ty tovavy mijoro mandinika aty. Ary sao dia mba ity ilay tovavy mpanatitra voninkazo. Andeha hiverina fa ohatran'ny mahamenatra ka. Rehefa tsy eto izy sao dia mety miandry ary amin'ilay fotoananay ihany fa tara kely. Azafady ahoana izay madama? Ianao nga ilay olona mpanatitra voninkazo eto amin'ity fasana ity Tsy tsy za ka mitady olona no alehako eto. Hafahafa be koa ty madama ty. Andeha ka. Olona iza? Clara, madama Clara. Izy no mpanatitra voninkazo eo amin'ny fasana lazainao io. Clara. Zay fa mialatsiny aloha madama fa maimaika. Leo elana fa ohatran'ny olona masika be koa tika. Clara iza? Oay, tena lasa ilay olona. Andraso aloha Robera. Eliana, fa ino ny kiazakazanao toy izao
tsy mety aminao nge zao hoe andao arao iny fiara iny aingana ianao e fa ngah iny le vehivavy mpanatitra voninkazo eo amin'ny fasany tany enka tsy ino hafa olona fatany zany madame Clara zany ony Ay. hitady azy ny nahatongavany teo aingana anao velomany fiara fa zarozanao be fanontaniana eo e lasa ihany izy ka aizy intsony no hahatratrarana azy fa efa lasa lavitra zay fa tsy BMW ave akory ny fiarantsika e trarantsika foana iny fa aingana ianao e ye de aiza zao tonga eto amin'ny rond-point sika izy amin'ireo arabe reo zao nizorany ka izy aza hitanao zany teo ianao ny fampiresaka nareo tsy nanontaniana tsara izy zao vao mody mitomany mandreraka ka efa nanontany azy mihitsy angia fa izy no mitsotsoka mandositra e tsy hitako izay tomanianao amin'izany ny zava-dehibe amiko re Robert no mahafantatra an'izany olona izany andao fa aleo anao ankety momba azy eo manomboka raha-pitso e zay no atao misaotra anao re Robert aza manome tsignary zao re dianina raha mbola tianao nijanonako eo taminao dia aza mitomany lava sy miferinena lava toy izao ianao ka eny za koa ange mba malahelo mivady aman-janako rely aminy na dia mbola any amin'ireo ray aman-dreniny any Londres Virginie sy ireo zanakay Minada Noela sy Dilo raha vao mody ry zareo dia tsy maintsy mody koa izay no fanarahanay ianao narary mafotsy no nanaovana an'izao fandaminana izao ka eny rehefa hiezaka hitony sy anindry foa manaraka e Robert ahoany nanofiny tamin'ny zanako alina zay indray ianao saingy tsy le zazakely 3 taona nandao hafa iny ange no niresaka tamiko sy hitako fa efa tovavy lehibe sady tsara tarehy Aurelianina aza minsy miatehatra amin'ny nofy na manisy lanjaza akory fa ny nofy ane mamitaka e zany io izay ny nofy dia hitoetra ho nofinofy ririnina ihany fa ianao no arary fo sy ho diso fanantenana rehefa hataitra avy eo hiatrika ny tena zava-misy eny marina ny ianao e ary to tsy andro larobia indray ary tia madama kely tia ny manatitra voninkazo toy ny fanony fa lasa lakamisy raha izao ve no nitoy tsy eonao ihany ireo olona ireo ny farany ka lakamisy 20 oktobra androany jereo nge manao ny fihetsika mahazatra izy dia mivavaka ny voninkazo ny tonga dia napetra ny tetỳ ambanimbany satria leo amin'ny voahilikilika lava angamba izy ka marina ihany aloha ny azy ay io fa mierika makaty izy tena mandinika be ny izy zany dia ho tazany ve ahy mety sy tazana angamba ny atao mbadika ty rito matevina be ty ka inona re no eritreretiny iny fa lasa anjaran'le madama anankiray indray zany zao amin'ny sapotsy tena mahavatraka sambatra mihitsy zao olona milevonao zao io fasany io rery no misy manaty voninkazo indro isan-kerinandro tsy tapaka fa misy zavatra mampiasa saina neny ve neny mantany anao nge ay azafady fa tena tsy henoko mihitsy e hoe ahoana ho ianao inona ho amin'ny mampiasa saina anao toa mandinika anao ihany mantsy ny andraiko indrindra tao rian'ny virenantsika avy any Satona iny
tsisy ninina ka misy zavatra eritreretiko fotsiny. Zavatra inona ary? Zavatra tsisy dikany re. Zany ve? Tohatra ny mampalasa malaiko mananao mihitsy mantsy le iziko. Aza peritreritra re ianao rely za fa tsy misy zava-dehibe hoe inona akory a. Sa le ianao sy tantiny Berta ny famaly be? Io neny fa nivoaramena be. Anga ianao ny resakay? Tsy hainko ny resaka fa ny feno famaly fotsiny no eno ka avy any tokotany ka. Tsisy dikany re zany. Eny ariko. Rehefa tapa-kevitra ny anambara azy ianao dia eto voninkiany mandrakariva. Eny re anako. Mety mbola ho fantatrao ihany zany fa tsy izao aloha e. Ny fianarana aloha atao tsara fotsiny e. Aza be eritreritra. Allô, Clara? Emi, fa ahoana nalalanao numéroako? Fa aiza ianao zao? Efa ty Marseille a. Rafozanareo nome any numéro anao. Bebe any Stéphanie e. Sendra nifanena tamiko izy. Ay ve, tena miala tsy mibetsaka kia. Tsy tonga tamin'ilay fotoana fanaovantsika roa. De gaga ako. Efa ho adindray latsaka ngeny ny andrasako teo e. Teraka tamika mantsy ny zanako olgaly kozinako e. Teraka tsy tonga volana. Tena sahirana be izy. Sady nikoropaka be. Sofa teo a. Andray. De nanahoana tsy naninona? Salama tsara izy mianaka ka. Voalohan-jafy kely ny olgaza e. Ay, de arabainy zany. Eny satra kia. Fa zaza hoe fa tia martiky de sao de misy afatra re. Tsy manina ki fa leo anoratra. Betsaka koa mantsy ny zavatra tiako ambara. Eny are. Fa tena nampime koa ange. Inona? Mbola nijery andry teny amin'ny cimetière ange iny tamin'ny sabotsy iny e. Zany? Raha vao tsy tonga ndry. Neritreritra hoe sao de lasa teny ndry. Ay ve. Ka tsy mandeha ny sabotsy mihitsy efa misy zavatra ataoko ao an-trano rehefa sabotsy miaraka amin'ny olga. Ka zay mihitsiko. Olona hafa nitako nanatitra voninkazo teo amin'ny fasana teo de gaga. Olona hafa? Teo amin'ilay fasana fanaterako voninkazo mihitsy ve? Teo amin'ny tamin'ny Ie, teo mihitsy. Sady nitomany be nge le vehivavy. Tomany be? Fa vehivavy ohatran'izy le izy? Efa le bebe ihany aloha izy e. Efa hita hoe zokinareo mihitsy na de metsiketsika be aza. Fa izy aloha mbola misaona foana e. Izy ary zany olona zany. Ary zay mihitsy zany le manelikilika amin'ny voninkazoko lava isaky ny tonga eo. Zany ve? Ie, gaga mihitsy sady sositra manontany tena. Ka izy koa karazan'ireny olona masika be reniko. Dia ahoana izy nahita ndry? Niresaka tamindringa izy? Ie, niresaka izy de tazany any joro somary lavitra. Hitako hoe gaga sady taitra izy de nandeha verina natsony de nanontaniany. Zany? Ianao nga izy le olona mpanatitra voninkazo eto amin'ity fasana ity? Ie, de ahoana ho indrika? Tsy zao a. Fa mitady ny olona nalehako eto. Manahirana mantsy hoe mitsofotsofoka fasan'olona tsy misy antony. Eny, de ahoana? Olona iza ozy izy, Madame Clara a. Izy ny mpanatitra voninkazo eo. Sady lasa fa ohatry ny hafahafa be iziko. Clara izy. Zay neniko de variana be teo izy nieritreritra. De za efa nena tomobile efa lasa lavitra ery nohatra ny hitako nanenjika izy de za ve iveriny eo tsony. Zany veky. Izy ary zany matamy zany. Mety vadiny Damien ve? Nanambady ve Damien? Asa fa mitondra fiara tsara tarehy be aloha izy e. BMW maintimainty zay a miaraka amin'ny chauffeur. Le rangahy chauffeur aza gagagaga be koa sady nandinika tsara. Tena mety olona akaiky any Damien mihitsy angamba zay matoa manatitra voninkazo lava io toa. Tena tsy maintsy zay aloha e. Zay aloha kifa somary mamaika fa miala tsiny a. Eny ary misaotra betsaka kiny antso a. Tsy misy fisaorana e, mandram-piona ary. Mandram-piona de mampamangana e.
akaikaikay ny lalana iny raha andehanana tongotra. Efa tamin'ny roa sasany aho vao tonga taty nefa tamin'ny roa latsaka fefana ny ala tany Besandra. Ary fiara iza koza no rimorimo vatorianako ato zany ka. Ay lehibe mitombola ve. Kazomany androany. Ary manova ny fahazaran'ny dolo indray zany reto. Tena manova ny fahazarany mihitsy reto madamo reto. Ny ray alarobia lasa lakamisy, ny ray sabotsy lasa zoma. Itombona ihany ho ale teniko hoe iaona eo ireo ny farany. Jacques. Eliza. Fa inona no ataonao eo ambany lavarangana io ka? Miandranao fa inona hoany. Mampiomehy mihitsy ny ty fanontanianao ty hoe. Toko moa azafady ary. Variana koa ako. Fa hoana? Efa ela nga ianao tonga teo? Tamin'ny roa sy fefany. Fa nahoana ny taraiky? Ka nandeha tongotra androany nody. Sady mba manao sport kely. Tsara aloha zany. Ka mandrosoa ary. Fa manahoana aloha Jacques, miaraba to tsy vita akory. Salama tsara ka. Eo manahoana zao? Salama toraka izany koa. Variana be ery ianao mitazana ery epiteria. Ka reto olona mpanatitra voninkazo reto no mahavariana ka. Mpanatitra voninkazo amin'ny fasana raha io. Mpanatitra voninkazo? Mipetrapetra ary. Dia izany ve dia makakanao? Ianao tia koa? Ka le fihetsika zareo nge no mahavariana ary Eliza e. Fa maninona ny fihetsiny ary? Ka tsy zany fa zao. Misy roa tota izy manatitra voninkazo tsy tapaka isan-kerinandro. Ny ray madama somary mbola tanoran'oro zay. Ny iray tia miaraka amin'ny sofery ty. Le voalohany isaka alarobia, le faharoa kosa isaka sabotsy. Androany nefa zoma? Ka zay nge mahagaga e. Ary ty madama ty isaky ny tonga eo dia manaka pilipili ny voninkazo le madama kely anankiray foana. Zany ve? Eno avy nge jerenao hoe. Jere, io zao izy. Diniany tsara ny voninkazo le madama kely ray. Fa tsy mety mifankahita mihitsy ve zany ry zareo e? Tsy mety mifankahita mihitsy nandritra an'izay iray volana sy tapany vezivezeny teo nanatitra voninkazo zay e. Tsy mifankalala koa? Ka raha mifankalala ve hanao an'izao izy e? Tokony mifankalala nefa satria matoa manatitra voninkazo eo amin'ny foasana raha io dia mpiavana zany. Tsy voatery. Mety hoe naman'le anankiray na orom-pantatra ohatra. Dia afatra anatitra voninkazo isan-kerinandro toy izany mandritra ny iray volana sy tapany ve? Ka nahoana kosa ary raha olon-tiana ohatra. Olon-tiana? Asa hoe olon-tiana taloha ivelan'ny fanambadiana. Ianao koa dia loza. Ka mety misy anie zany ry Eliza e. Oe, jery fa mifokofoko mitomany bengy le madamy. Zao foana ny azy isaky ny tonga eo ka. Tsy mba mivavaka toa n'le madama kely ray fa le madama kely ray sady mivavaka manadio teo. Mampalahelo andray ty iziko. Zanany kosa angamba no levinao ka. Asa aloha za aloha tsy mahafantatra. Matoa tena ory be toy izao iziko. Ka ny mahagaga anjery Eliza dia zao e. Mbola tsy nahita olona nalevina tao mihitsy nandritra an'izay efa taona nipetrahako teto zay. Dia maninona? Dia mbola isaona sy tomany be toy izao foana ve? Tsy mba halala iona. Mitady aretina ho an'ny tenany izy zany e. Ianao ty dia tena mampiomehy mihitsy ka. Fa ny fonao ve fono olona tsy fantatrao izay problème niany? Ka na izany ary. Jereo fa na ny fihetsika le madama aza ange ohatry ny tsy normal le. Jereo izy fa miantso ny rangahy io. Vadiny ve io? Tsy fantatro mihitsy oa. Tsy miditra ao mihitsy io lehilahy fa miandy azy eo amin'ny arabe eo foana. Mety soferany angambany eo e. Ohatry ny mampangoraka tia mijery azy ka. Ary tsy salama mihitsy angamba izy io ka. Angamba? Reny fa lasa. Faona? Inona aloha nitadavanao ahy? Ay ve? Momba n'le devoir ty ho no tsy azoko e. Tsy azoko mihitsy le fanazavana. Aiza hoe? Tsy ary. Ay, andraso ary fa zavaiko anao e. Fa maninona ianao? Andriamanitra, ohatry ny sepotra be izy. Neny,
neny a ery za fa maninona ho ahy ianao tsy fantary fa fanina be fanina ie ohatra malemilemy be ny tenako tena tsy maintsy hoentina na amin'ny dokotera ianao e oloha miakanjo neny a atsy moramora ty akanjo ty andeha ana dokotera ve ie za ny hitondranao any ka ny vola anaka neny a aza miasasaina amin'izany vola izany aloha ianao fa ny aina aloha nyvonjeny zay eny ary jereo ty ianao hita hoe reraka mihitsy aiza moa ilay taratasy mpanafodinao taloha reny so misy ilana azy mantsy asa jereo ao anatin'ny vatakely na sakosy maitso ay koa reto korota taratasy ato e iza zao ny tokony entina reto ngamba no entintsika ka aleo fa rehefa malalaka mandamana reto taratasy reto tsirairay mihitsy ka ndao ary eo tatanaka ianao dia andray taksitsika mianaka ao e mandehana moramora dia mitehana amiko zay tena mandrivotra be koa ny izy zany a jereo reto ravikazo eto miatra ty amin'ny arabeko ravikazo avery amin'ny hazo maniry amin'ny sisiny sy mety reny zao marina mafy tsy efa mila ho tonga eto mba havadiko mihitsy ary maninona moa raha andevo jereko hoe iza marina milevina amin'ny fasana anaterana voninkazo lava ao io to mba manitikitika amin'ny saiko mantsy andraso hoe jereko vetivety rangaha tsara tare raha samy izy rehetra mihitsy raha jerena ny rafitra nanaovana azy sarina anjelikely roa ny tanajiro eo andaniny sy ankilany lakoroaray lehibe mazava aly leo ambony teny anarana vita sikotra eto amin'ny vato mitsangana eo ambonin'ilay rangola vita talazo malama tsara tsy eny sady karokony tena fasan'ngetroka mariny ty iza ho mizato ny levonato ary Damien Stevenson 1947 à 1983 ka zao ny fa taona 1998 sika zao zany hoe fa 5 taona lasa zany zay nahafatesan'ity olo ity maty teo amin'ny 4 taona nyity lehilahy ty tena mbola tanora ihany ka raha mbola velona teo izy zany dia 5 taona amin'izao raha azoko tsara mety hitovitovy taona amin'le madama be misaona lava tonga etriny foana ary mety vadiny mihitsy zany ty matika ary le madama kely zany inona ndraika zanany ve za koa no adala raha zanany ve nahavany akaiky tsy ho fantatry le madama be mety namany kosa angambany ka sa iny kosa ny vadiny ty Damien ty de raha izany ary le madama be inona ndraika ty za koa ny te mivadika ato amin'ny tsisy antony eto fa andeha hiala eto so misy mahita eto ka gaga ny olona
fa fiarinana koa tia miavo mivatravatra ity. Oay, tena lehibe mitobola vity mariny. Izy mihitsy saika tratra teo amin'ny fasana teo marina. Soa aloha fefa tonga eto amin'ny lohany tranoko ka. Ary manitsy makatingy izy zany. Le sofiran'le madama bio anaty fiara io. Ary izy reringy izy zany. Laso hoe anontaniako tovolahy io. Azafady hoe tovolahy. Eny tompoko, manao any ianao tompoko? Manao any ianao? Azafady hoe saika mba nitany zavatra kely anao ahy. Misy fanadiadiana toko zay mantsika. Ay, momba n'inona zay tompoko? Ono ahy aloha mipetraka ety ve aloha ianao tia mihitsy ny tranoko ka. Ay, ka ono ianao ve tsy mahita olona manatotra voninkazo eo amin'io fasana io? Hitanao io? Hitako ka. Io fasana misy sarina anjely kely anankiroa io tazana veto tsara io akoatrana islay madama oentiko iny mety mba tsikarotrao angamba? Tsikaro tokoa ka. Ay, isakalarobia le madama kely zay no tonga manatotra voninkazo ao. Le farany teo izao no alakamisy. Madama kely le izy? Madama kely sahabo eo amin'ny 7 taona eo e. Ka ohatraohatra n'iza ny bikabikany? Zany hoe lava volo zay izy tsy de mahia fa antonony tsara. Lava ihany koa ny toe-batany. Ary ono mitondra fiara? Ka mandeha taksi no ahitako azy makety. De isaky ny amin'ny fily izy no tonga manatotra voninkazo io ka? Tolakandro foana ka, matetika amin'ny 2 ora sasany eo. Ary tsy miresaka aminao ve izy? Ka misaotra anao misaotra fa honao azafady raha tsy mahadiso. Ahoana zay? Ianao ve ny sofiran'le madama ray iny zany? Anadahany aka, anadahany Ay ve? Tsy zany fa tohitako mitomany foana iny madama iny rehefa tonga eo. Eny manana retim-po izy vadiny io maty io mantsy. Ay, ny zanany koa tsy hita. Marary eo an-trano izy zao zay fa somary maimaika raha misy alakamisy alarobia tolakandro mety miverina eo miandriandry an'izay madama zay. Misy zavatra tiako anontaniana azy mantsy. Eny, fa tsy fantatra reo mihitsy zany iny madama iny. Tena tsy fantatry ilay anabaviko no tsy fantatro ihany koa ka zay no mahatonga azy ampanao fanadiadiana toy izao miala tsiny de misaotra anao tsisy fisaorana re tompoko. Iza koa ary zany. Lolo jerena indray. Eliza. Manao Jacques? Manao any ianao? Fa misy inona mitotra mitomany iny ianao Marary be ngeneny Jacques. Marary? Marary izy vao nentiko tany amin'ny dokotera maly ary tompona mahazo azy. Zany very Eliza. De manao any izy eo zao? Efa tsy de maninona loatra aloha izy ao omaly izy sepotra be. Avy mividy an'ireto fanafody reto aho zao fa mbola misy tsy azo. Tsy ampy intsony ny volako de zay. Ohatrina ny ilainao? Ohatrina ny tsy ampy? Bebe ihany 3 alina. Nitahirim-bolanay mianaka rehetra nefa de efa nosokiriko ny vidiananay amin'ireto daholo. Ka andraso ary aloha. Tia misy 5 alina aloha de atovy sakafonareo ny ambony. Raha pitso mijery azy any. Eny ary misaotra betsaka ry Jacques. Tsy misy isorana zany ary mandeha naingana sao tsy tratra farmasia otsony ianao. Ny farmasia misy garda foana fa izy rery koa no de zay no mampitaintaina ahy. Zay fa lasa aloha ariva ny andro. Veloma de mirary fahasalamana ho azy. Veloma Jacques. Tena antony fahitanao
hatramin'ilay mividianana avy any Satona iny dia hafahafa izy. Hafahafa toy ny ahoana? Tsy haiko hoe miasa saina izy, tsy be teny firitra isan'andro na ny tany asa fa lazainy fa tsy misy ninninina fa aza be eritreritra hono, dia tsy niteny zavatra nampiasa saina azy dia inona araka ny eritreritra ao? Mety resaka lova angamba. Fa ahoana ny lazanao an'izany ary? Mifamaly be izy Tantine Berthe tamin'izay tany iny. Dia izany ve no hampandraky marary azy toy izao? Izay mihitsy angamba fa tsy te-hiteny amiko izy. Indraindray koa mahatratra azy mandinika mangina, ohatrany hoe misy zavatra tiany ambara amiko ihany fa tsy mbola resahany. Amin'ny teny hoe mety mbola ho fantatro ihany hono fa tsy mbola zao aloha Ka dia miandrasa ary? Ka tia izy miasa saina rery tiako. Ka atao ahoana ary rehefa tsy mety hiteny izy ka? Eny, nefa manjary miasa saina mba amin'izaho koa nge. Lasa mikorotana hatramin'ny fianarako. Inona no hampikorotana amin'ny fianaranao amin'izany? Miteny fotsiny ihany dia vita. Nizay izy fa miantso. Nizay marina fa miantso anao izy. Izay izy vao taitra zaniko, natory be foana. Ary aloha aloha hiditra ao ka mba hitsidika azy koa. Inona reno ataoko Berta maniry ahilaza sy tantarany marina rehetra amin'ny Elza. Zany efa tia mbola misalasala. Elza koa nefa efa mahatsapa fa misy zavatra mampiasa saina. Izy koa moa te efa vehivavy lehibeko. Dia ahoana nefa hoy izy raha mandray an'izany? Anahoana ny fitsiny amiko eo anoloan'ny marina rehetrarehetra nafeniko hatramin'izay? Voafitoana koa maty izay ny tena niverena ny tadidiko rehetrarehetra taorian'ny tsaboana atao Milan. Fitotoana. Valo taona manenjitra zany very tadidy foana. Hatramin'ny anarany mianaka aza moa tsisy tadidiko taorian'ny loza tampoko iny. Nahagaga koa aza nge mbola nahavery lahy. Ka inona reno ataoko Tapa-kevitra angamba fa ho lazaiko amin'ny marina rehetra. Dia raha voasalama tsara eto dia lazaiko daholo. Allô? Maman? Fa misy inona? Marary nga Stéphanie? Ianao marary? Dia ahoana? Tsy maintsy moty aho zany ho avy anio ihany. Manareta soa aloha ary mandra-piona bisous. Dia ahoana indray ary ty maman marary ty? Tsy afaka hikarakarany Stéphanie zany izy fa tsy maintsy midina Marseille androany andraso tena amin'iro sasany tray makany androany. Dia ahoana ty bokehana voninkazo efa nividiako hoe aterinandro any arivo ty? Efa mba nolomako rano tsara ery. Koa maninona moa raha ateriko izao ty? Angady tsy maintsy hoe arivo amby roa foana. Any dia milaza amin'ny olga any am-piasana. Zay raha ngany ataoko andraso isola akanjo vetivety aloha dia andeha. Tena mampalahelo mihitsy Elizaka. Miasa saina mafy izy. Tsy maintsy manampinampy kely azy aloha maleriva iny. Solo fa mba tsy miasa androany maraina laribiko. Aleo aloha avoakako eto an-davarangana eto daholo raha reto hitapy andro ka. Zay.
Ary aloha aloha makimaky gazety kely ato amin'ity salon ty ato. Misy olona mikatrokatroka kiraro be ny amin'ny velany an'izany. Ary toa mijanona eo ambaravarako izy izany. Tena mandondona hatramo. Fa iza ary zao? Ely izany ray ve? Fa misy inona ary? Za hitako. Madama Kely, hoay azafady. Manahoana ianao Ramose? Madame Clara no anarako. Manahoana ianao Madame Clara? Manosoa ianao? Aleo ety fa maimaika. Saika antany zavatra anao fotsiny Ay, hoe ahoana izay madama? Fantatrao ve izy manatra voninkazo amin'ny fasana fotsifotsy io sy ny namefy azy ohatran'io? Mamefy azy? Ie, misy namefy mantsy ilay izy. Ary mba tsy aharotro indray izany Mety voaingana angamba fa misy vavahady kely mety karetsaka azo idirana ihany akao ka. Ay ve? Ny hoe fantatro aloha madama dia tsy fantatro. Fa hitako fotsiny ireo olona satria izaho eto akaketo ihany. Fa maromaro angaro zareo? Ka anakiroa ihany izy. Lehilahy ray sy vehivavy ray. Le madama efa somary lehibebe no ianao angamba izy iny. Dia le Ramose le soferany sa vadiny? Ka anadany. Anadany? Araka ny filazany tamiko aloha dia izay. Fa niresaka taminao izany zareo? Izay indrindra ka. Afako malelatsinainy. Ary nanadiady momba anao fotsiny no natongavany teto. Teo amin'ny arabe teo mantsy izay no niresaka. Fihinana nadiady momba? Dia tena tsy fantatro mihitsy re madama. Raha araka ny filazany mantsy dia le madama anabavy no naneraka azy hanao fanadihadiana momba anao no ianao le manatitra voninkazo amin'ny fasany eo foana ohatran'izao angambany. Milaza ny mbola iverenao azy le Ramose ny tolakandro na rapitso iandro anao ondy. Za koa mba le naty alala azy saingy tsy afaka iandry azy fa tsy maintsy mandeha midina an'io arivany Marseille. Marary any mantsy atrafozam-baviko. Fa any izany ianao no mipetraka? Any any tena mipetraka manatitra voninkazo eto amin'ity fasany anadahako ity fotsiny no atongavako eto Lyon. Anadahanao hoe? Anadahako ny levinao. Ka ahoana raha tsy fankalalana satria mpiavana nge zany nareo sy le olona ireo Fa mpiavana ahoana? Ka vadin'le madama be anabavy no milevinao araka ny tenin'le Ramose. Ahoana tsara? Vadiny Damiens ve? Vadiny. Ary na le madama aza mbola misaona be foana sady mitomany foana isaky mitonga eo amin'ny fasany io. Mino fa izany ngamba no mamparary fo azy kio. Tena tsy napoziko. Fa iza hono ny anaran'le madama fantatrao ve? Izy indray aloha tsy nilaza ny anarany tamiko na le madama na ny azy. Za raha teo moa tsy nanontany. Fa hono ahoana aloha tsy ahalalana ny vadin'ny anadahanao togaga be ianao mantsy. Tsy mahafantatra azy aho tantara lava le izy Ramose mbola kely vao 20 taona ary 12 taona Damiens no nisaraka izay menada ary tsy mifankahita intsony mihitsy hatramin'izao. Mety ny ray nanaraka azy izy. Tsirairay mantsy izay Damiens. Ny reny no iraisanay ary teto Lyon nipetrahanay fa iny fa velomamanay. Ve madama zany ny tantara za mitazana anareo aza mantsy mba gaga ihany ko. Ry zareo sakasabotsy tolakandro foana matetika no manatitra voninkazo eo. Ary tsy niteneny anao mihitsy ve misy azy ny tranony? Indray aloha tsy niteneny aka. Eny efa ianiko izay fa aleo ary aloha za andeha mbola maimaika hanomana ny diako mantsy sady sao le taramasiny eto. Misaotra anao dia veloma ianao Ramose tsy misy fisaorana madama, veloma ianao dia soavadia. Misaotra, tsy maintsy mbola eo anao ihany zany raha sitrapon'Andriamanitra Za koa no mino an'izany lalina indray izany mpiavana tsy mifankalala izany fa boribory tokoa ny tanika ataon'ny lahatra mifanena ihany ny lalana. Ahoana reo izy le madama be raha fantana izany toa ohatra ny tiako ny anatrika ny feonany zareo ireo ka.
gaga indray ny fianakaviana raha hitantarako an'izany na emy koa aza ary niteraka ary very zareo. Izay no adiniko tsy nanontaniako any ramoseket teo iny. Asa angamba izay ahafatriny Stefania raha ohatra ka hoe misy kozay na kozinina ny ano any. Tena tsy nabosiko indray iny aloha e. Tsy maintsy mbola hiverina aty a. Robert, mba sevanaovan'ny Louise tambavy kely anie azafady indrindra ka momi hoe efa fantany. Ka tsy aloha ve aloha hitan'ny dokotera ianao vao misotro an'izany tambavy izany. Ka ny vavoniko ange no ohatra ny marary ahy ngamba tsy mahalevokanina. Inona koa fa ny fiasan'ny sainao be loatra no mahatonga an'izao ry Eliana. Nanenenako mihitsy milaza taminao hoe vehivavy hono ilay olona mpanatotra voninkazo. Robert koa ka izany ko ianao mantsy tsy maintsy tonga dia hafa foana ny eritreritrao, tsy maintsy hoe olontiany Daniena sakay izany taloha. Ka ho iza indray ary aminao e mba aza mitsaratsara olona ambony ihany ho aho ary aza marary saina amin'ny zavatra tsy sidikany ianao. Eny sy filazanao azy fa sy tsy eo aminao ny toerana dia hainao ny manakina. Izany foana no verimberinoko. Tiako ilamin-tsaina ahay ionina sy anadininy lasa ianao ry Eliana. Tsy milamina ny saiko Robert raha tsy fantatry daholo ny zava-miafina rehetra. Aoka izay fa tsy te hifandahatra aminao elahy. Iny koa ny dokotera fantany. Hitanao izay ilay nolazaiko sy nahiko mitady anao resute ka hiditra hopitaly indray izany zao raha tsisy fiovany. Asa rehefa miditra dia miditra. Mora iza mivady teninao izany fantatra anao fa manam-bola be sy manan-karena olona nina amin'izany indray fa tsy olona hikarakaranao. Iza mikarakaranao anika. Aleo za rery no any rehefa arianao ahy. Ka izaho kosa tsy maintsy mody any anao tingama mamonjy ny ankohonako rehefa mody izy. Sa tadiavinao ikorontana ny tokantranonay noho ny fisarahan-toerana rava. Virginie tsy sarotiny akory fa ianao mihitsy ny manasaro-javatra ry Robert. Eliana, tamin'ny indray mandeha iny ihany izany fa rehefa ho lava kosa ve anaiky an'izany izy. Ka fidiny ary ve no marary Robert. Tsy fitandremanao mihitsy ny tena izy. Tsy atao maso ny dokotera. Tomany lava, kizitina lava, malahelo lava, sarom-piaro amin'ny maty, sy mahay mandamy tsaina, tsy mahalala ny olona. Izany no ataonao ka tsy arary ianao. Eny teneno daholo izay teneninao. Hitanao zay dia mitomany indray. Ny sainao ihany no manamboatra an'io ry Eliana. Ny sainao no afaka mifeny fonao. Andeha aloha hijery reto fanafodinao reto fa tsy maika hohanina hiasaingana koa reto. Izany izany aky fa voatany tena zavatra tsy nabosiko. Gaga daholo ny olona tao an-trano, na i Stefania na i Frederic na lera foza koa aza. Tena mahavariana tokoa izany ka efa fesi-taona tokoa moa izany tsy niaonanareo intsony izy ndrika fa 30 taona. Tsy nanapo azy efa vao momba azy intsony lahatra mampiaonanay amin'ny vadin'izao efa taona maro aty aoriana. Dia inona ny ataondry izany izao? Tsy maintsy hiverina ny Lyon ataoko izay ahitana an'io madama io. Rovina kia mbola tsy fantatra kia. Mbola hiresaka izay sy Frederic. Mandehana tokoa kia mba hifankahalala ankizy raha manana zanaka izany olona izany. Kisahy mihitsy no efa mahadodina ny Stefania kinona indray izy efa vavy tokana. Izay fa ilazao vaovao ihany ahy aza matahotra indry veloma kia. Veloma any.
fasana zany ianao hiandry an'ilay olona ka raha ny tena sitrapoko aloha dia tsy ho any mihitsy aka Robert ka izany mihitsy ka ampifilafila andray ve ianao e tsaroa fa sady manakaraha manontony olona miasa rehetra ihany nge ihany manao sofera sirakiraka fa tsy hoe anadaha fotsiny dia mipetraka noho izany sady anabavinao any patronao amin'ny lafiny anankiray tokony anaraka an'izay baiko asaiko atao ianao ka izay mahanadahanao izay indrindra no tsy maintsy tsonjovako ny fahasalamanao na dia sady soferanao sirakiraka ao amin'ny antsonao aza sady voafetra koa ange no anaovako izany andraikitra izany ho ay mbola tsy tapitra ny fetra ekeko izany fa ilay toetranao mihitsy no tena mahakivy ary Eliana raha manome toky ianao fa ho tony tsara na inona vaovao entiko avy any satria tsy afaka amorona andainga fa tsy maintsy ilaza ny marina dia andeha mandehana ary fa ho tony ahy na inona eny ary lasa ary maka aina tsara ianao mandra-patongako eny re Ramsey ay ianao manahoana ianao tovolahy misy Robert no anarako azafady mahazo mandroso ve aloha ay mahazo mandroso anao tsy maninona fa mandroso dia mipetrapetra dia faly mahafantaranao monsieur Robert misaotra indrindra misaotra anao rangaha ary rehefa ela nga ianao no tonga tao to tsy tazako akoriko ka nitsikilokilo teny eny fa tsy niseteto mihitsy ka ay na ny fiara aza najanoko ary ambadika ary ay ve efa tamin'ny 2 ora no tonga teo ka efa amin'ny 3 ora sasany nefa zoko ka le madama kely tadiavinao nefa efa tonga teo anikeo tamin'ny 6 ora sasany marainako efa teo ve zany hoe tsy nandry ny ariva izy fa makamonjy train amin'ny 2 ora sasany hidina any Marseille ony ka ono fa angano resaka taminao izy ka zay mihitsy ka ny resaka nanatona teo tokotany teo izy zany hoe nanadiady toanao iny satria gaga tamin'le fify nataona reny iny ka i madama no nanakaramany mpiandro fasana metaka ninko tsy hitange fa tsy maintsy atao daholo ny sitrapony maly izy zao dia niantsona dokotera ataondray fa mombo ny aretiny rangatia zany ve mba mampalahelo koa ny madama iny zany ko tsy hita marina moa tsy maintsy mandefitranony ko amin'ny lafiny ray aloha mafy ihany mahazo azy tsy vady tsy zanaka fa aleo aloha zany ho any fa tsy nilazalaza taminao ve ilay madama kely hoe iza ny anarany na iza marina izy azafady zany hoe raha nilazaina aloha dia hoe Clara no anarany Clara madame Clara ary anadalo ny levinao anateran'ny voninkazo foana io anadahany izy Damien zay mihitsy anadahany Damien ray reny aminy toy izao ny fitantarany tamika to efa mba tsaratsara kosa ty izy ko ka miasa ny fanafody sy ny tambavika le kamomi le kamomi sy dina so mampimeanao amin'izany tsy tokony mba ho faly nga ianao mahita tsaratsara fa dia mezanao indray ka dia faly mihitsy dia faly ary ianao ina ny vaovao nentina mifankahita tamin'ilay olona tsy nifankahita aloha fa hoana lasa nody any Marseille tamin'ny ora hono izy hono ozy izy ka ozy le tovolahy nanontaniako sy niresaka taminy dia ahoana dia ahoana fa faly ve ianao raha manana fianakaviana akoatra aloha akoatranay efa mianaka ahoana moa zany tsy ho faly zany ndray ve dia anontanianao Robert ka dia mifaly ary fa ahoana mariny satria Liliana iny vehivavy manato-boninkazo lava eo iny sy ayahinao olo tiany Damien taloha iny dia tsy izy tsy akory fa anabaviny anabaviny Damien dre anabaviny iray reny aminy Clara no anarany eno oa Clara tokoa le nolazain'iny vehivavy iny Eliana dia ohatra
tena sarotra marina. Tsy maninona ka fanina fotsiny de aiza izy aiza le zobaviko milazy ahy Robera. Moramora zao ihany ange ianao kefa hoe lasa nody any Marsay hono izy hoako nody tampotampoka fa marary tampotampoka ny rafosana zany any Marsay zany izy no mipetraka. Any izy no mipetraka. Zay nolazainy tamin'ny monsieur Jacques le tovolahy resaka taminy zany manambady amanjanaka izy zany angamba de tsy hiverina eto tsony ve Aureliana aiza moa nanalaka an'izany izy zany niteny tamin'ilay tovolahy iny hoe tsy maintsy mbola eo neto zay raha sitrapon'Andriamanitra. Clara ka fa zay vao tsaroko Robera. Inona ny tsaronao? Teny tamiko tokoa da miandry arivo zay nisotrosotro izy tamin'izay fa avy namonjy fanasany. De hoe ahoana ny teny taminao ka? Manana nabavy aozy izy ihany sady somary mezy ny tenin'izany akoho loatsiny iny sady tsy liana loatra satria hoe resaky ny mamy le iziko. Aureliana de nolazainao ve ary ny anarany hoe Clara? Ny anarany aloha tsy nolazainy tamiko zay arako fa mino fa izy mihitsy zay anabavy ray reny aminy. Engane Andriamanitra ka mbola ho tonga anatitra voninkazo io izy. Raha zany de tsy maintsy anaovako fikarohana ny momba azy nahidina ny Marsay mihitsy aza hitady azy ina moa ny olany ny fahasalamanao ny olana tsy hahafahanao mihetsika eo. Efa salama azy ao Robera efa tena niova tampoka mihitsy ka mety zany nanaovako fanadiadiana fa lasa fanafody ho anao koa zany mihitsiko fa sanatrika vehivavy afina izy fa tsy fianakaviana de lasa posiny. Eny marina zany tena marina. Mampimea mihitsy anao tia Renialina ka marina mihitsy. Eo hitady azy raha tianao ny ahita ho sitrana tsara Robera. Ka tsy ho avy anatitra voninkazo eo ve izy amin'ny fetin'ny maty roa Novambra zao ay amin'ny fetin'ny maty tokoa ary adiniko daty io satria ianao isan-kerinandro efa fetin'ny maty foana koa Rovina moa aloha zany nenao koa amin'ny talata ninao fa ho avy izy engany. De zay ny tantaran'seho teto Relisa momba n'ireo mpanatitra voninkazo ireo. De tena zavatra mahagaga tokoa zany za aloha efa nanipy teny taminao ihany hoe mety mpiavan'ireo olon'ireo matoa samy manatitra voninkazo eo. Nahita zany ny faminanianao mipiotra le madama kely sy le madama be mipiotra tsy ny fankalala raha tsy efa 30 taona taty aoriana. Fahatsoandreo lehibe manton'izany vokatra ny tsy fanatonana fa samy oloko azy. Mety sy ny fanara-tsaina mihitsy ngamba le rain'ity monsieur Dame maty sy le reniny mety tezitra ny reniny ngamba de mikizy aty aoriana ny mampalahelo. Fa ity monsieur Dame ity kosa nge ny tokony teny mazava tamin'ny vadiny. Zay mihitsy ny tokony nataony fa ohatrany tsy teny rarahiny fa hoe tsy hitahoana koa ny zanak'ilay madama behivavy. Tsy hitahoany le Ramsey aladany fa za tsy nanadiady iziko moa mahay makaraty io tena ohatrany boriborina. Mampalahelo ihany aloha na de kizitina loatra aza sady miavona na izany aza za aloha zao tia anatrika ny feonan'ireo olon'ireo efa nanara-maso ny fivezivezena hatramin'izay ihany ako. Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pianakaviana koa zao ianao toa laza-panelanelana tsy fitiny. Asa raha samy ho avy eo zareo rehetra amin'ny fetin'ny Novambrako. Rovina moa zany amin'ny talata zao ka tsy andeha hiasa mihitsy fa iandry eto ohatrany manindro mandry fa isy fisehon-javatra ampihetsi-po ioko. Ary za koa raha zany mba ho avy eoko. Tongavy mihitsy raha afaka mba vavon'elona koa nao amin'izay de tafiditra ao anatin'ilay tantaram-pianakavianako. Marina zany zay fa lasa aloha Jacques. Mampamangy any ary tsy fahasalama tsara izy. Efa tsy de milinana tsony izy fa le lasalasam-bolona ny mbola tsy afaka. Ay ve afaka ho azy eny ihany zany maherezy ianao manaridi azy de tongava maraina ianao talata raha tia hita zavatra.
Tsy fantatra mantsy amin'io na maraina zareo no tonga eto na nitolakandro. Eny ary fito sasany maraina sosady afety eo any amin'ny zaka alora nga valo sasany vao mialeto anareo ohatra ndamindamina an'reto taratasy neny ato anaty sakosy reto aloha napotsina be koa ty izy fa inona daholo ary reto tena mivoaka tsirairay ve ka roa vela vao afaka eto ndraso aloha andraso aloha voaka daholo zay dia jerijerena fotsiny nambaniko vangony efa tokony andeha amin'izay aloha verina amin'izay ary ohatra ny mbola misy zavatra mibotsina nge ato ambany ato izany misy dobolorana angamba ity sakosy ity ka tena dobolora mihitsy ino tia mibotsina be ato anatiny ity ary aiza ny famanany ity ary tia misy fermeture ary farafesina be izany andraso asiko menaka kely dia mivoa zay tafavo ihany ka fa inona koa reto to akanjo jupette an'iza koa tony ary manina nasitrika ny any ato andraso efa to misy soratra ny mosoara to misy anarana kely naony Betty izy ty Betty ary reto ohatra ny misy taratasy koa inona koa reto ty to passeport amin'ny anarany Jeannette Becker teraka tamin'ny novambra 1970 ary to mitovy datana terahana amin'ny eny fa izy ty olo ty ny anaran'ny eny Jeanne ndre karapanondro numero fa to karapanondro ny eny koa fa ahoana azy monao daty androany 17 Jolay 1770 ary ty koa inona to kopi an'iza draso hoe teraka androany 19 Avril 1770 tao ny zazavavy kely Elizabeth Stevenson zanaky Damien Stevenson sy Eliane Marlowe ahoana tsara fa tony anarako sy ny datana terahako ty fa inona ny dikan'izao Damien Stevenson Eliane fa inona ny dikan'izao Elsa neny fa inona ny dikan'ity taratasy ty ry neny inona ny dikan'ireo taratasy reto azonao hazavana amiko ve eny anaka mety koa ilay zavatra nampiasa sy anahatra amin'izay le zavatra nampiferina anahy satria nafeniko sako lazainanao le zavatra nampifamarana Esberta re satria izy nanome tsy niasy ny namporisika ilazany marina rehetra taminao fa ahoana tonga ny fotoana halalana ny marina
aorin'izay ho ambarako dia asa raha hankahalahy ianao na tsy manome tsinanao anefa maka toerana ary ianao dia mety izy amihainy tantarako 5 taona lasa izay. Sy ora sasany mbola tsy tonga ihany Elisa. Soavy kosa angamba izy ka na ireto mpanatitra voninkazo koa raha mbola tsy tonga akorika. Sy aleoloha andrasany eto ihany ary izako mizamy miasakasaka izany. Jacques ohatray marina Elisa no famisina. Jacques Elisa famisina maty indany ny reninao sanatria tsy ka tsy zany mihitsy fa inona fotsiny ary nadony reto taratasy hitanao reto. Inona koa ty sady to sarinao sy ny mamanao ary izy ty lehilahy ty sarina laina tao amin'ny aéroport izy zany. Eny Jacques dadako io ny raiko rainao ty lehilahy mihaja be ty ve? Eny hoa Damien. Ahoana tsara tsy azoko ka. Damien raiko ry Jacques. Damien Stevenson io maty io jerenge ny soratra ao ambadika. Elisabeth Stevenson, Jeanette Becker, Damien Stevenson, ce 25 juillet 1947. Jacques Elisa nontony aloha ianao dia hazavao tsara fa tsy mazava amiko ao alofa foa ny ranomaso. Piripirina tota taratasiny neny tao anaty sakositranainy izay ankeo no sendra nahitany reto. Tsy mbola nisavana io sakosy io mihitsy amaty satria nafeno ny folo hatramin'izay fa azao vao napotrany. Gaga nahita reto pasipora amin'ny anaran'olo-kafa nefa daty naterahany neny sy numero kara-panondrina. Gaga toy izany koa nahita n'ity kopia ity satria ny kopia koa dia Elisa Becker fa tsy Elisabeth Stevenson. Ary izy Jeanne Becker andreny tsisy ray fa inconnu. Dia nanazava tamiko neny teo fa kopia vao nataony taty aoriana ireny fony izy mbola narary very tadidy satria tsisy tadidiny na ny anaranay azy. Ny olona nitsabo azy dia nihevitra fa zanany ary izany koa ny teniny satria tsy tadidiny. Ka izao re fa nazavainy anao ve ny fomba fitrangan'ilay lozam-piarako ity? Io indrindra ny tena nazavainy tsara dia ahoana? Toy izao ny tantarany. 17 Jolay 1970 vao antso any Kanada dada tamin'ny momba ny asany maha-ingénieur azy. Damien Stevenson ve? Izy indrindra dia nitomany anaraka azy satria tsy nahafoy azy hono. Neny tsy salama tsy afaka nandeha avion dia nety ny dada voaterina anaraka koa Jeanette satria izy nitaiza. Mpanampinareo zany na fa tsy reninao? Mpanampy nitaiza izy efa toy ny reniko faharoa ihany zany izy. Dia ahoana? Dia nikarakara an'ireto pasiport reto izay nahary zareo noho ny tonga teo amin'ny seranana nefa dia nisy ny andro tampoka telefonina indray ny dada. Raha fanazavany neny Jeanne tamiko dia mpiara-miasa amin'ny dada ihany io vehivavy io nefa miaraka aminy koa. Madame Barbara ny anarany ary a New York izy no mipetraka. Dia ahoana?
dia nahenitra dada ny diany ao ny Kanada fa nivadika liana izy ho any New York nanova bie. Nalahelo be sy nitomany satria tsy afaka nitondra izy dia naka ny sareo izay teo amin'ny aéroport. Eo firy taona ianao tamin'izany? 3 taona. Dia ahoana nareo niverina? Nasainy niverina tany amin'ilay hotely mivatananay izay. Nasainy niandry azy foana fa ho avy eo akanay afaka 2 andro izy. Kanjo nipoaka ny fiaramanidina nitondra azy. Raha iny hipetraka amin'ny seranany iny efa tonga tany New York. Maty daholo ny olona tao e. Potika ilay avion 27 maty tao daholo dia maty tao koa data. Ndray marina. Dia inona nataonareo mianaka? Dia taitra be izany raha naheno an'izany tamin'ny telefona. Dia nentiny niala tao amin'ilay hotely. Ody aty olo any Valdoane misy any Neny Eliane. Trano novidiany dady io. Kanjo eny Pitarabe iny izay mianaka no misy fiarany rimorimo tampoka. Neny izany nefa tsy ambenany ranomasy taitra tamin'ilay lozam-piaramanidina. Efa akaiky vohitany ny fiara. Tsy afa-niala izy fa zanona tsy mafy. Dia sendra voatazon'olona mpandalo iray. Dia izay no navoan'ny Neny sy nahavery tadidy azy tanteraka toy izany. Vare. Tao amin'ny hôpitaly ny olona nihevitra daholo fa zanany naterany izy koa nanaiky. Niany verina tsy kelikely ny tadidiny taty aoriana. Dia nody teto izay. Afaka 20 taona vao tena natadidy tanteraka izy raha araka ny filazany tamiko teo. Tamin'izaho teo amin'ny 12 taona teo eo. Fa tsy mbola sany laza tamin'olo marina izy izany? Tsy sany laza izy raha tsy androany izao. Dia inona no eritreretinao ny aminy ka? Efa tena nana mihitsy izy fa hakala azy. Dia izany tokoa ve? Tsy ry zaka. Tsy manome tsiny any Neny na niteza miasa ny nampitany tamin'ny fianarana fotsiny aza ve? Izy efa nanan-kilemy. Tsy afaka anao izany aminy ahy. Reniko faharoa foana izay no teniko taminy teo. Damien Stevenson. Iza nanam-po fa rainao io anateran'ny olona voninkazo lava io. Nanateran'ny reninao sy ny anabaviny rainao izay tsy nifankahalala koa. Tena mahagaga ny lahatra. Ianao ilay mpanara-maso tsy nanam-po koa. Hoay. Ny reny fa tonga ary mahatama-be sy Monsieur Robert. Atray, ny reninao mantsy sy ny anadahany. Dia ahoana tonga dia hoeny? Asa tena mangofotra izany Jacques. Andao ary hoeny. Nefa andraso aloha Fa ahoana? Ohatran'ny toa iny tazako iny koa Madame Clara. Tena izy mihitsy ny tany ka. Tonga daholo ihany izany. Tonga daholo ihany androany Novambra fetiny maty. Eto mifasana ny feonan-dehibe. Jereo nge reo zareo fa mifanatrika eo anoloan'ny fasan'ny rainao. Io koa ny Robert fa makeo. Dia miresaka izy. Jereo nge fa mitomany be ny reninao dia samy manasotra ny tanany roa ary mifamehana izy mihoatra. Andeha hoeny ary Jacques. Hoeny andraso aloha fa ho aiza ianao ho avy tena tsy naposiko izao baviko anabaviny Damien le nao mpanatitra voninkazo lava eto. Saika nankalanao aho izany no tsy fahalalako. Nanak-pily ny voninkazonao. Tena mialatsiny ry Clara. Tsy mahametsiny anao ary Eliane. Iriko tonga eto mihitsy fantatro fa eto no henantsika anio. Kanjo tanteraka tokoa. Zaho efa vonina ny andro mihitsy na mifiry anao tonga eto. Nefa atao miarakaraka tonga ihany sika. Ie. Ndre iza koa ty zazavavy tamin'ny azakazaka ty. Eliza,
Eliza, andraso ahy e. Iny manaraka orinan'iny le tovolahy mipetraka etsy nanontaniako e, Monsieur Jacques iny. Ie, iny le tovolahy resako koa. Manao na ray tompoko. Manao ianao tovolahy. Rina ny tomaniny fizazavavy ty mafy izao e. Ka ino a fa manina tokoa ianao tovavy a. Hitsidika fasana kosa. Ie, hitsidika fasana toanareo koa. Fa misy avanao maty koa ve eto sa iny? Anabavinao nga io tovolahy? Zany hoe namako isika. Misy avako maty koa eto ry zareo a. Raiko maty milevina eto. De aiza? Io androanareo io fasany. Dada de ato ve ianao no mileviny? Tsy mba matatro mihitsy hatr'izay. Dada, tsaroko ny fitiavako anao zao. Nirongatra ho azy avy ato anatiko ato. Za le zanako tsy nafoy anao fa iny. Ibe ty kelinao nge ty e. Ahoana tsara Betty. Fa inona ny dikan'izao tovolahy? Izy zazavavy io. Izy anazava aminareo e. Ireny amin'ireny ny taratasy sy ny sary. Sary? Aiza hoe iny sary iny jereko azafady. Fato Jeannette, Damiens, Betty, Lanto. Fa taizy ty sary ty. Ahoana ny nazahoanao an'ity e? Tsy ary ny kopiako raha jerenareo e. Aiza hoe mademoiselle? Ty hoe Andriamanitro. De tena i Betty ve? Fa i Betty ve io e? Fa ahoana Robert Betty ary niny a. Betty zanakao. Betty tsy Tena torany Elianina. Ao aloha, apio aloha ibata azy reto. Ao aloha apio e. Fa aiza zany? Ty amin'ny hôpitaly ianao e. Ie moa. Hôpitaly fa ngarina narary tsy narary ianao fa safotra e. Efa tsy manina ianao zao. Safotra taiza? Teny amin'ny fasana le Elianina fa taiza. Fasana Damien Betty. Ty efa etoanilanao fa za matahotra raha za malahitro sy ny tomantsony. Ty Betty kelinao 12 taona lasa zay. Betty kely. Ny zanako le retsy hitako ihany. Velona soma tsara. Velona Betty. Iny e. Fa zao aloha e. Rehefa miforma tsara ianao dia tantarainanao ny zavatra niseho rehetra. Tena liana ie Clara. Tena faly aho nahita ny zanaka natahako. Asa kosa izay hafalin'i Stéphanie. Misy azy izy any Marseille. Any Marseille. Entra ty izy ry tontina. Hoentiko aty misy ka. Any Valido daholo tsika nanao feonany be ivory. Anao fivorim-pianakaviana. Hatramin'ny Jeannette fa tesotra mafy azy any taiza sy ny kolokolo an-janako. Ianao koa moa tovolahy iza moa? Zaka ny narako tompoko. Io ny namana nanampiady tamin'ny kolaziko sy tamin'ny volan-tsaboana ny neny Jeanne. Dia faly mandray anao any amiko ahy. Mba te hamalisoanao koa ahy. Misaotra madama. Andeha ody nga ianao? Ody ako izy zany fa hivoaka ny hôpitaly raha rivako. Misaotra betsaka ry Jacques. Tsy misy sorany zany. Dia rovina ianao no eny Valido? Rehefa tonga ny fanasany reninao dia alainao amin'izay fotoana izay ka. Alaiko na tsy neny tonton Robert ny BMW satria neny Jeanne efa naraka anay zao fa hipetraka any izy. Tsy alao tsy enainao mikalezy volamena ve Sady dinao tokony menao.
Tamin'ilay nofy. Tamin'ilay nofo tena tanteraka ka. Aza matahotra fa natsika ilay izy volamena aza dia fo volamena ny tsenako anao ry Zaka. Zany ve? Zany Zaka, tsy nafoy anao a. Veloma mandra-piona ary. Mandra-piona Zaka. Ny farana teo ary ilay tantara nosorata tamin'ny Razanabary Vangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Faiza marina izy. Ireo nanome aina ny tantara Lanto, Liva, Miravo, Ioly, Iary miaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nianatra tosa.